Tsy naneho hevitra manoloana ampanao gazety ny filoham-pirenena raha nigadona tanindrazana omaly. Fantatra fa nisy ny fiaonany tamina mpandraraha ekonomika maro tao Afrika Atsimo, nandinika ny fanatsarana ny fandrarahana eto Madagasikara sy ny sehatra ekonomika. Nisy ihany koa ny fiaonany tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, saingy tsy nisy nipika izany. Efa niverina tamin'ilay ny kalitaon'ny solika Tsinjaraina eto Madagasikara, rehefa nisy ny fotoana teo aloha teo, nampiasaina solika ho an'ny tany mangatsiaka teto amintsika. Misy olana indray ny famatsiana ny entina fandrehitra na ny gazy eto an-drenivohitra. Misy fahabangana hatrany amin'ny 10 isan-jato ny tokony ho izy ny famatsiana eny amin'ny Toby Dasantsy androany. Eny amin'ny 20 Jona, voalohany tao aorian'ny tetezamita, antenena fa hisy ny fiovana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena afaka iray volana, na eo amin'ny fiarovana ny vokatra malagasy, na eo amin'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena, indrindra amin'ny fananganan-tsaina. Fanatotoloana sy ny teknôlôjia avolenta, isan'ny avaka ny nandrobahan'ny teratany Amerikana iray ny larana voalohany maneran-tany tamin'ny lalao jeux vidéo. 7:10 ora na 2 andro mahery no nahazahoany salanisa ray tapitrisa mahery. Zava-pita vaovao misoratra ao anatin'ny boky Guinness 4.2 ny andindininy avy hatrany. Senia Saada, Groupe Colina, des Mercantiles Assurances avancent et deviennent Saham Assurance. FMG, les Tirelini Quinté Plus, les Talata Fitomron Boulmé, 0. 359 290 000 FMG, les Tungtuna. Tirelini Quinté Plus, ou les Talsoval Din Tunga Voluani. Talata Fitomron Boulmé, 359 290 000 FMG, ni vous la paix, ni Andenao. PMU, vous la paix. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brushing. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et Maîtresse. Daddy DJ, please take me to the party. Let the music play until the break of day. Paulai, toujours meilleur. Senia Saada, Groupe Colina, des Mercantiles Assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV, ampanajana no hiara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika hatrany no niboantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity hariva ity, ny fampitafa minitra vitsy tamin'ny Marc Ravalomanana filoha teo aloha araky ny fangatahany, ny filoha Eratsonary Mampiana ny asabotsy takariva farany teo. Tsy nisy nipika ny fifampiresahana inona nefa fa mahakasika ny fodiny ny filoha teo aloha tandrazana no fototry ny dinika hiverina tandrazana tsy ho ela ve Marc Ravalomanana taoriny dinika samy mangina avokoa na ny présidence na ny ankolafy manoloany votoatin'ny fiaonany io. Hatramin'ny andraisana fahefana ambetenin'ny filoha Eratsonary Mampiana amin'ny fampihavanana ny rehetra saingana verina hatrany fa tsy lara-pahamiana aminy momba ny Ravalomanana Marc fa malagasy 20 tapitrisa aloha. Nisy fiovana ve izany? Nilaza ihany koa izy fa averina hodina ny orinasa ty koa. Isan'ny antony tonga amin'ny fiaonana tany Afrika Atsimo ve izany? Ny lohandohan'ny mpisoronao amin'ny ankolafy Ravalomanana na anontaniana izay mety votoatin'ny fampidiniana tany Afrika Atsimo dia nilaza avokoa fa mbola tsy afaka miteny noho ny tsy fahafantaran'izy ireo izay tena ny fampiresahana tany Afrika Atsimo. Ny vaovao avy amin'ny manodidina akaiky ny filoha teo aloha no nahafantarana fa efa herinandro maro izay nanafatra ireo mpombazy ao amin'ny Macrobeurique tsy hitsikera be fahatany mpitondra ankehitriny i Marc Ravalomanana. Isan'izany ny tsy hanaovana fety manokana ao Andriamatola Ravalomanana mandritra ny fetiny ireny. Midika ve zany fa mitoetra ny fampidiniana amin'ny rotota ka fombafomba sisa no andrasana. Tsapa ihany koa tato atr'izay fa tsy manankina firintsony amin'ireo mpombazy ny fiverenana tanindrazana amin'ny filoha teo aloha fa mandray an-tanàna tanteraka izany. Tsy matoky ireo mpombazy niditra tao amin'ny fitondrana tetezamita ve izy izay tsy natavaverina azy an-tanindrazana nandritra ny 5 taona. Iza marina matahotra ny fiverenan'ity filoha teo aloha ty an-tanindrazana.
mandeha ihany koa ny resaka fa ampitondra ankehitriny no mamboly korontana any atsimo tsy ahafahanty filoha teo aloha ty miverina satria na nitondro rotra na ireo mpanao politika vitsivitsy dia mbola miventivety hatrany fa raha tsy miverina tanteraka amin'ny laona ny filaminana manerana ny nosy dia mbola tsy tokony tanindrazana ny marikaravalomanana hatreto aloha izany fantanena ihany koa no mipetraka mety hanatrika ny fetim-pirenena eto ve ny filoha teo aloha marikaravalomanana amin'ity taona ity re ihany koa fa andray an-tanàna amin'ny fisafidianana an'ireo kandida be ny tanàna rotsaky ny antoko ity ity filoha teo aloha ity amin'ny fifidianana izeo be ny tanàna ny mampalahelo tsy mpanao gazety ihany no mamitra-panontaniana maro noho ny tsy fisiany vaovao avy amin'ireo voakasika mivantana amin'ity trango ity fa samy maminaviana izay avoaka ny rampitsony rehetra omaly atoandro no nikadona tanindrazana ny filoha era John Mampianina mivady rehefa namaly ny fanasan'ny filohan'ny Afrika Atsimo Jacob Zuma nandritry ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy tao Afrika Atsimo nidinika tamin'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny Bank Development Bank of Southern Africa isan'ny banky lehibe indrindra ao Afrika Atsimo Thabo Moleketi ny filoha era John Mampianina mpandrara afrikana tatsimo mahery ny 700 eo amin'ny sehatry ny indostria sy ny fandrarana ihany koa no nitafa tamin'ny filoha era John Mampianina tsy nisy moa nitafa ny fanaovan'ny filoham-pirenena tamin'ny fahatongavany an-tanindrazana omaly ho an'ny mpanao gazety Tozary Lasa fa hazarana amin'ny Repoblika Faefatra izao ny tsy fisian'izay tafa ho an'ny mpanao gazety izay na andao na heverina an-tanindrazana ny filoham-pirenena. Fa mbola amin'izay pejy ny politika izay hatrany io arivo io no niona tamin'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny vondrona mapara ny filoha nasionaly n'ity vondrona ity ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tsy nisy nipika ny tena votoatin'ny fiaonana fa nisafidy ny nilefa ny mpanao gazety avokoa ireo nanatrika ny fivoriana eny hatramin'ny filoha nasionaly ny filohan'ny anteny miram-pirenena teo aloha Christine Razanamahasoa no nitafafohy tamin'ny mpanao gazety izay niezaky ny nanambara fa iray tsy mivaky ny mapary na dia nisy aza ny olana teo aloha ary nanamafy fa iray ny vondrona parlementaire mapara izay hitana solombavambahoaka miisa 7 fanampanazavana. Tele hoe fiaonana amin'ny président hatramin'ny lay naharavany bureau permanent teo taloha zay zany vao niona voalohany zay dia manaraka an'izay koa zany le anangana ny groupe parlementaire ny anarana moa nareo ny mpanao gazety moa no manome anarana azy hoe dissident fa ny anarany mapary ihany mapary reo zany dia mamapary azy zay dia mijanona ho mapary izy dia député mapary eo amin'ny Assemblée nationale salamiko mapary izy koa mapary misy mapary eo anatin'ny gouvernement na dia tsy nifanarahana azy na ao anatin'ny gouvernement an'ireo mapary ao ireo satria raha tena nifanarahana tsy horoa ihany mapary tao. Mankalaza ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny amin'ity taona ity ny fikambanan'ny zanaka loatra na ny fiza loatra ny asabotsy teo no marina ny fanombohan'ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy maro kosa ny hetsika ana marina ny toy ny fankalazana orin'izay araka ny fanazavana mampirindra ny fifandraisana ara-tsosialy amin'ireo mpikambana mahery ny 900 no asa iandreketan'ny fikambanana na izany azy mandray andraikitra amin'ny fisonana lakolosy fanairana amin'ireo olana mianjady any amin'ny faritra loatra ihany koa izy ireo ka ahafahan'ireo tompona andraikitra mandray ny fepetra ohatra amin'izany makasiky ny olana ny fitrandrana volamena tsy ara-dalàna. Dia izany koa nivadiantsika eo amin'ny pejy ny toe-karena amerenana trosa sy ny zana-bola avy amin'ireo famatsim-bola isantsokajiny ary ny fanatanterahana ireo tetika samaika voarakitra amin'ny politika kapoben'ny fanjakana no ilan'ny kitapom-bolam-panjakana hatramin'ny 700 tapitrisa dolara amin'ity taona 2024 ity voafetra ihany anefa ny famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola toy ny BAD na ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana amin'izao fotoan'izao ny fampiresaka momba ireo tetika sy ara-manatanteraka ny BAD sy ny solotenan'ny fanjakana malagasy androany fanadedina. Vokatry ny krizy 700 tapitrisa dolara no banga mila fenoana ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ankehitriny io no tarehimarika nivoaka tamin'ity taona 2024 ity. Etsakilan'izay tsy misy afa-tsy 3.20 tapitrisa dolara avy amin'ny tahirim-bola afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny FAD 13 miampy 20 tapitrisa dolara ho an'ny fanjakana marefo no famatsim-bola ho azon'ny Madagasikara avy amin'ny BAD amin'ity taona 2024 ity. Ny ametrahana ny fitondrana tsara tatana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa no atao lahara-pahamehana raha ny vinan'ny BAD. Ankoatr'ireo tetikasa iarahana amin'ny BAD ireo, maika ihany koa ny famenonana dia ampahatelo ny 700 tapitrisa dolara io aza. Misy trosa tokony aloha amin'izy io ampahany amin'izy io ihany na androany amin'ny ampahatelony ihany tokony aloha na mihoatra ken'izay dia faharoan'izay be da be ihany koa reo projet zay tetikasa zay nyvatsiny mpamatsy vola reseperena nefa tsy voavoalintsika isanjato ny nangatahany
namaly zany tsika fa tsy tsara zay tamin'ity taon'ity ohatra zany hoe ny amin'ny fandoavana ny TVA ny contrepartie amin'ny ressources propriétaires io moa zany ohatra hoe raha mitondra misy projet anankiray ka raha ohatra ka $1000 le izy dia mangata contrepartie ohatra hoe 10% iny na 10% iny misy natao fa tsy tratra. Anisan'ny lara-pamehan'ny fanjakana ihany koa ny antanterahana ireo tetika samaika amin'ny fanatanterahana ny politika kapoben'ny fanjakana amin'ity taona 2024 ity. Io no nahazoana famatsim-bola $530 tapitrisa avy amin'ny BAD izay ampidirina mivantana amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tsy maintsy misy takalony ny fampitomboana io famatsiana ara-bola io. $17 tapitrisa no fitambaran'ny vola afaka afatsihan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Raha manapa-kevitra ny hindrana $10 tapitrisa ny fanjakana kanefa $530 tapitrisa no afaka afatsihan'ny BAD. Tsy maintsy ny teto-bola efa natokana ho an'ny tetikasa hafa laharam-pahamehana toy ny fanajariana ara-tsakafo no analana io elanelana io. Tanterahina androany hatramin'ny 9 Jona ho avy izao ny fandiniana ny adi-paika manelanelana ho amin'ny fampandrosoana eo amin'ny BAD sy ireo tompon'andraiki-mpanjakana malagasy isan-tsokajiny mahakasika ny lara-pahamehana amin'ny ampiasana io famatsim-bola io. Ny 5 Jona ho avy izao kosa no natanterahana ny tatitra mahakasika ny vokatry ny famatsin'ny BAD vola eto Madagasikara ahafahana mamaritra ny famatsim-bola sy ny ampiasana izany manaraka. Vaovao mahakasika ny fitrandrana renakibon'ny tany eto Madagasikara mizotra any amin'ny fampihenana ny solika farany jirama any ivelany ny fanjakana malagasy ankehitriny raha toka amin'itony ny famokarana menaka mavesatra ao Tsimororo amidy eto an-toerana manomboka amin'ny volana Jona ho avy izao ny menaka mavesatra voalohany ivoaka avy any an-toerana afaka mampiasa io menaka io avy hatrany ny jirama ny vidiny io menaka io izay mora lavitra noho ny solika afara noho izy amidy masokareny fanatetiny. Vinavinaina iantoka ny valo hatramin'ny 20 vola miditra ho an'ny faritra Atsimo andrefana ary apiditra vola be amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny famokarana io menaka mavesatra any Morondava io. Menaka madity hatramin'ny 3.7 baril no amidin'ny Madagasikara Oil masokarena ka ny jirama hatreto no fantatra fa efa vonona anjifa izany. Na dia andrana azy hamany olan'ny jirama amin'ny ampahany ny fampiasana ny menaka mavesatra vokarin'ny Madagasikara Oil ao Tsimororo. Mbola andrana no atao manomboka ny volana Jona hatramin'ny volana Novambra ho avy izao efa nisy ny fifampiresaina teo amin'ny Madagasikara Oil sy ny orinasa jirama raha nambara ny minisitry ny arena stratégique androany. Efa manana groupe ny jirama mampiasa fil loro ny jirama dia manao na caractéristique an'ilay fil ampiasainy io dia manao na caractéristique no Tsimororo dia ajustena amin'izay zany le mille loro avy Tsimororo mba ahafahana tonga dia mampiasa azy directement amin'ireo industrie ireo. Ny tombony azo jerevana koa zany dia tsy manafatra avy any ivelany izy zany fa io no ampiasainy nefa mbola jerevana koa hoe manao na rendement an'ilay par rapport amin'ny avy any ivelany mbola be dia be zany calcul fa isy fotsiny io ataontsika io fa tsy hoe tena an'ilay izy zany hoe mba ahafahana mahita hoe tena mety amin'ny jirama ve ilay izy tsy mety. Tsy mitaky fanovana fitaovana ny fampiasana io vokatra avy eto an-toerana io. Industria maro no mety azo tombony amin'izany ankoatra ny orinasa jirama ray faingo 7 miliara barila kosa no tombana momba ny tahirin-tsolika mavesatra azo trandrahina ao Tsimororo. Ary isan'ny andrasan'ny maro ny fiantraikan'izany amin'ny andavanandron'ny mponina na amin'ny vidin'ny solika na amin'ny vidin'ny jiro sy ny rano. Misy olona indray ny famatsiana ny entona fandrehitra na ny gazy eto an-drenivohitra misy fahampangana hatramin'ny 500 ny tokony ho izy ny famatsiana eny amin'ny tobo dasantsy androany etsak'ilan'izay fa niverina tamin'ny laoniny ny kalitaon'ny solika tsinjaraina eto Madagasikara araka ny fanazavan'ny mpandrarao amin'ny sehatry ny solika eto amintsika. Fanadidina hoentin'ny Ilta Asinjo. Telo herinandro lasa izay no nahazo fanomezan-dalana manokana avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy ny fiarabe mpitatitra entona fandrehatra eto amintsika. Fanomezan-dalana manokana ahafahan'izy ireo mamatsy ny filana tafakatra hatramin'ny 30 taona isan-kerinandro. Androany anefa fantatra indray fa misy ny tsy fahafahan'ny orinasa mpanjary izany entona fandrehatra izany mameno ny filan'ny tombon-tsolika. Izahay zao hatramin'izay telo no nahazo fa tsy mbola nahazo an'ilay tena hoe quota anay plein quota zany zay fa atsasatsasana eo ihany ny azonay androany dia androany zao zay dia tsy nahazo an'ilay 12 kilo ntsony fa le 4 kilo sisa ary nolazain'ilay olona taminay teo zany dia hoe lan'ireo ny stokan'le gazy.
tsy mbola misy aloha hatreto ny fanazavana ofisialy na avy amin'ny ofisy malagasy misahana ny solika izany na avy amin'ny orinasa mpamatsy ireo tompon-tsolika ireo. Etsakilan'izay kosa efa miverina amin'ny laony ny kalitaon'ny solika aparitaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha tsy haivina, kalitao-tsolika mitovy tamin'ny solika fanafatry ny firenena Eoropeanina no nampijirina teto Madagasikara nitarika tamin'ny olana teo amin'ny fitsinjarana ny solika teto amintsika ny volana Martsa lasa iny. Solika izay natao ho an'ny tany mangatsiaka ka tsy nahazaka ny toe-tany mafana eto amintsika ka mora ny entona. Tsy dia tena sahaza antsika taty amin'ny tany mafana zany fa produit tokony ho any amin'ny tany mangatsiaka. Fa amin'izao fotoana izao zany efa miverina amin'ny laoniny le izy efa le produit tokony ho aty amin'ny tany mafana ny aty amintsika dia efa afaka zany zay problème zay. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny fitsinjarana na eo amin'ny vidin'ny solika io fiverenan'ny kalitao io. Toy izany ihany koa tsy ampiovana inona na inona amin'ny mpampiasa zany ary tsy atahorana ho an'ny fiara. Vaovao avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana taorian'ny fanafiana tao Andrandambo milamina ankehitriny eo amin'ny distrika Namboasary sy Betroka. Tsy nisy ihany koa ny fampitifirana mivantana nandritra ny opération Kodare izay natao teny an-toerana tsy ahitana olona intsony ireo tanàna roa fototry ny olana ireo ny tao Andrandambo ny Findra ao tampon-tanàna Namboasary atoka ny paritaka ny anaty ala kosa ny tao Ambatsivala mbola mitohy ny fanaovana sava ao ny toerana fitibin'ireo dahalo sy fanafiana ireo ombiala hatreto dahalo 3 no maty basimborona sy basy vita gasy 5 no tratra niaraka tamina bala vitsivitsy. Ny situation farany any Andrandambo zany dia à partir ny valome zay nampisan'ny événement iny izy tamintsika miteny zao zany dia tsy misy aloha hatreto ny fifandonana mivantana tamindreo dahalo fa ny zavatra misy zany tsy misy olona tsony eo amin'ny fokontany Andrandambo fa efa nifindra aty amin'ny district Namboasary daholo ny ankamaroany dia aty amin'ny commune ny Tranomaro zay mbola ao anaty district Namboasary ihany. Ny olona tao amin'ny fokontany Ambato sy Mivala izay nifanandrona tamin'ireto olona avy Andrandambo reto ilay zany dia lasa nitsoaka nandao ny tanàna koa zareo reo dia tsy fantatra hoe izay misy anazy no fa dia rehefa tonga tany zay dia tanàna foana koa zany no tratran'ny élément tonga tao. Niezaka ihany moa zany zay nanao an'ilay opération de ratissage fa mbola tsy dia misy ny fatratrarana an'ireo olona reo dia nivadika zany ny mission nay mivadika manao le mission na resaka Kodare ka ato amintsika miteny zao aloha mbola tsy misy tanganana tombo misy eo tao anatin'ny district Namboasary sy ny district ny Betroka izay iasany miaramila iasany le gendarme avy aty amin'ny FIGN. Ny résultat aloha hatreto dia misy dahalo 3 no maty dia basy mborona sy basy vita gasy anankidimy zany no efa récupéré ihany koa miaraka amin'ny bala maromaro dia tafiditra anatin'ny mission nay ao anatin'izay mission Kodare zay zany manao le ratissage ny zone de cache na de volée sy ratissage le zone de refuge na malfaiteur dia tafiditra ihany koa zany ny recherche an'ireny dahalo réputé très dangereux reny izay maromaro ny toerana misy anazy ao amin'ny district Namboasary fa somary efa mahazo amin'ny limitrophe ny région ny Atsimonatsinanana amintsika miteny zao zany dia mbola ao anatin'izay savahao zay ny élémentsika ary tsara mariny ihany fa mbola tsy misy aloha hatreto ny accrochage ny vantana tamin'ny dahalo ka dia mbola milamina zany ny circonscription ato amin'ny ora iresantsika zao. Ivadika eo amin'ny pejy sosialy kosa indray isika korakora ny fanaraha-maso ny vidin'ny sigara ankehitriny samy manao izay vidiny tiany ny mpivarotra atsinjarany. Nisy indray ny fiakaram-bidy hatramin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny sigara sasatsasany ho an'ny sigara godoloka manokana. Ny mpivarotra sasany mijanona amin'ny 500 ariary, ny sasany mivarotra ho 200 ariary. Ny mpamokatra godoloka mihitsy no nampiakatra ny sigarany saingy tokony hijanona ho 500 ariary ihany ny vidin'ny tige iray. Raha ny fanazavana mety ny Nandriana Rajanson tanatin'ny fanadihadiana ity. Ny 8% mpifoka sigara eto Madagasikara dia manjifa an'ity karazana sigara iray ity avokoa. Antony nahatonga ny fiakarana raha ny fanazavana azo tamin'ny mpivarotra mpamongady iray. Niakatra ariary zato ny godoloka iray. Ny zavamisy samy manao izay danin'ny kibo ny mpivarotra antsinjarany. Miaina amin'ny zavamisy noho izany ireo mpanjifa. Efa niakatra aloha ilay vidina sigara.
misy 50 izy zao am'izao fa misy 200 izy tamin'izay taloha izy 100 taloha dia resy nyka 50 eny efa le taloha iny fa am'izao fotoan'izao mbola 50 any izy hatramin'izao le mpivarotra manao 100 zany mbola tsy sendra. Rehefa nanontaniana ny mpamokatra sigara godoloka dia tsy nandray ny mpanao gazety momba io fiakarana io. Resaka hetra, resaka varotra sy mpanjifa no antony raha ny fanadidina natao. Nilaza nefa ny mpamongady iray fa tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny mpanjifa sigara godoloka izany fiakarana izany. Marika iray ihany niakatra godoloka ihany niakatra zany hoe godoloka maitso sy mena moa mitovy ihany fa tsy dia tena tokony hisy répercussion any amin'ny vidiny any amin'ny mpanjara fa zato isaky ny paquet fotsiny dia tokony 3 arivo zany ny varotan'ny détaillant fa raha misy manao mihoatran'izay dia manararaotra fotsiny. Ny mpifoka sigara nefa tsy hanaovan'ny fahazarany amin'izay sigara izay noho ny fiankinan-doha. Na ahoana vidy sigara dia vidy sigara ihany ary ny vidy sigara dia hisy vidy foana na izany. Anisan'ny fandaniam-bola betsaka ho an'ny tanora ankehitriny izany raha ny fanazavana fa olana iray arosony vokovoko manga ny miala amin'ny sigara. Le izy zany aloha voalohany indrindra rehefa hoe hijanona le olona hoe hoalana dia efa tsy mihinana intsony izy. Dia ao anatin'le tsy mihinana izy mandritra ny 5 andro dia misy zavatra saina ataony, misy fanatanjahantena ataony dia misy sakafo hohaniny mihinana voankazo be da be misotro rano dia arahana zany fa misy régime tena mena mihitsy hoe tia ny zavatra ataonao mandritra n'izay 5 andro dia averiko ihany fa reny manampy reny fa tsy dia tena mahafaka an'le olona tanteraka iray fa le averiny azy zany tena tiako tsindrina le hoe fitezana kristiana no tena atao. Azo heverina ve fa misy idiran'ny fampiarana ny lalàna tiany commune atao manomboka amin'ny volana ho avy izao izany fiakarana sigara izany. Ny tsy azo lavina dia anaraka moramora hiakatra koa ireo sigara ambiny noho ny fifaninanana ara-barotra. Iray volana katrika tsy hatongava ny fetim-pirenena malagasy hanao indray ny tsenan'ny arendrina amin'ity taona ity, miantso mafy ny mba hiarovana azy ireo manoloana ny fitobaky ny entana sinoa ireo mpandraharaha madinika malagasy sy androany no tokony hanomboka ihany koa ny fananganan-tsainy tsy ahivontsika amin'ity fanadihadiana ity ireo tokony atao rehefa vanim-potoana tahaka izao fanadihadiana hoentin'ny Michel Ranardzon. Fetim-pirenena malagasy voalohany tao aorian'ny krizy no ankalazaina amin'ny 20 jona ho avy izao, izany hoe afaka iray volana katrika androany. Raha ny zava-nisy tao anatin'ny 5 taona niteteza mita sy ny fifanenjehana ara-politika samihafa, somary niena ny hafanana ankalazana an'izany fetim-pirenena izany. Nisy mpanao politika nahavita nampirisika ny olom-pirenena tsy hanangan-tsaina, maro ireo mpisotsioka rehefa fotoana ahitana ny filoham-panjakana sy ny matso teny Mahamasina. Maro noho izany ny fomba mampanao tokony averina amin'ny laoniny raha tsy resaka afa-tsy ny sainam-pirenena fotsiny ohatra raha ny lalàna mantsy nanomboka ny taona 2010 dia nisy ny fenitra tokony arahany rehetra momba izany sainam-pirenena izany. Le fotsitsika zany tena fotsy madio, fotsy pure, tsisy pentina mihitsy ny ao anatiny. Ohatr'izay koa le mena dia le maitso no vert foncé fa tsy vert clair. Zay zany no jerena mety azo ny teknisiana jerena io zany aloha any amin'ny imprimerie raha resaka hoe couleur Pantone moa zany no fiteny azy fa reo no tena lokony. Le maitso sy le fotsy sy le mena dia tena le couleur primaire mihitsiny fa le maitso no foncé. Isan'ny voalazan'ny lalàna mifeny renivohitra ihany koa ny fandokoana ny trano amoron-dalana rehefa fetim-pirenena tahaka izao. Tsy ho araha-maso anefa izany amin'ity taona ity ankoatry ny Analakely sy ny manodidina. Ny fanamboaranao ny trano ny réhabilitation moa zany dia ao anatin'izany ny resaka fandokoana. Izy io raha ny tenanao no te-hanavao amin'ny tranonao dia tsisy olona fa mangataka lalana fotsiny ianao hanao an'izay dia lokonao le izy. Fa taloha marina tokoa fa misy fotoana hoe mandray andraikitra mandray anjara moa zany na ny commune zany na fanjakana amin'ny fanavaozana ny trano fa amin'izao fotoana izao aloha zany efa tatoato no mbola tsy maharaka aloha zany aloha ny teti-bola ny commune fa mety hiverina zay rehefa milamindamina ny ara-bola atao amin'ny commune. Tsy karatra ihany koa ankoatr'izay fa noverezan'ny kilalao sy ny karazana loko sinoa isan-karazany ny fetim-pirenena malagasy. Saika entana sinoa ohatra no nanolo ny arendrina ary tao anatin'ny 3 taona no tsy karatra fa niena ny ankizy mampiasa arendrina rehefa fetim-pirenena.
fa tiantoka no an'ireo mpanamboatra rendrina vokatra izany na dia isan'ny fomba iray fanao sy ny raisan'ny malagasy rehetra manerana ny nosy azy izany hatramin'ny taona 1790. Ny arendrina sinoa nefa no mameno tsena rehefa akaiky tsena toy izao. Ho an'ity mpanamboatra rendrina vita malagasy ity, matahotra ny ho fa tiantoka izy amin'ity taona ity, raha toa ka anarivony no ataony isan-taona, anjatony no vinavinainy amin'ity taona ity. Very hatrany ny maha-malagasy. Ohatran'le zavatra efa mahazatra zany reny na misy ary mifatahorana dia zavatra atao tsy maintsy atao foana fa mila miezaka foana zany andresena an'le izy izay ny tena marina. Ohatra hoe raha mivarotra vita sinoa 7500 dia mba mivarotsika 1000 francs amin'ny zava-bitantsika. Any ivelany na dia eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia maro samihafa voatazona hatrany maha izy azy ny vahoaka iray rehefa fetim-pirenena. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa indray tsy zarizary ny trano fianaran'ny mpianatra ao amin'ny EPP Atanjombe ambony Ambohimanarina ny boboka ny varavarana, ny gorodona sy ny tafo no ny amandona serena sy mikoadava ireo mpianatra ao amin'ny rihana ambany raha nambara ny mpampianana na dia tafiditra anatin'ny fandaran'asa ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fanavoazan'ireo EPP sy ampy antanterana ny asa tokony atao manerana ny Madagasikara ny teti-bolo ampelatana ny ministera raha nambara ny minisitra Androany Sitraka Ravoniarsan. 20 taona lasa izay no nisy fanamboarana farany tao amin'ny EPP Atanjombe ambony eny Ambohimanarina. Ny masovoan'ny Alemana no namatsy vola tamin'izany no ny tsy fisian'ny fanavaozana hatramin'izay efa antitra ny foto-drafitrasa. Atahorana ny rodana ny tambohon'ny sekoly ho andro efitrano fianarana kosa indray, boboka ny hazo eny amin'ny lavarangana sy ny varavarandreo trano fianarana. Fa ankoatran'ireo tratry ny amandona ihany koa ireo efitrano. Ny fiantraikany eo amin'ny mpianatra dia mpianatra serena lava be manapaka mihitsy satria manavilava azony mandy be eo ambany dia ny sisiny anisan'ny tena miteraka sery fanaviana kohaka ho andro zareo le izy. Saika hitovizan'ny akamaroan'ireo EPP manerana ny Madagasikara ny tsy fisian'ny fanavaozana na eto andrenivohitra aza mbola misy tratran'izany ihany koa. Ohatra iray amin'izany ity EPP eny amin'ny boriboritany fahenina ity. Ny hoe fanamboarana n'ilay trano tsy maintsy ataontsika anaty programme masy fa io zany miankina amin'ny toe-bolan'ny ministera ihany. Efa misy ihany toe-bola natokana ho an'ny fanamboarana fa raha ny toe-bola natokana amin'ny fanamboarana eo aloha raha ny besoin na ny filana manerana misy tsy ho ampy. Fa dia jerevana zany ny atao hoe prioritaire ary dia ho alahatra sahala amin'izay ny fandaminana amin'ny fanamboarana ny trano zany manerana nosy. Misy 720 sy 200 ireo mpianatra ao amin'ny EPP Atanjombe ambony eny Ambohimanarina ary ahitana kilasy 5. Noho ny tsy fahampian'ny efitrano tapakandro ihany no mianatra ireo kilasy sasany. Tonga nitsidika ity EPP ity androany ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Ivadika pejy afa tanteraka kosa indray isika dia mahakasika ireo trangam-piarahamonina tsy kely lalana ny ratsy fa hatramin'ny asan'Andriamanitra sy ny asam-panjakana dia misy misoloky avokoa tsy fantatra intsony nampitondra fivavahana ity lehilahy ity fa dia ireo mpampianatra FRAM teo voaraipy mampianatra raikitra no lasibatra amin'ny fisolokiana ataony. Nidoboka ponja avy hatrany izy rehefa avy niakatra fampanoavana olona 10 no efa voany milaza ho matafiditra miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny tenany. Maro ny olona voasoloky no efa nanatona teny amin'ny ministera akany hatrany amin'ny iray tapitrisa ariary ny olona iray. Ho an'ireo efa mpiasa mpanjakana kosa ka te ho tale dia mahatratra amin'ny 420 tapitrisa ariary no alainy. Ny alarobia 20 Mey farany teo olona roa ny fanao fotoana teny ampita-tafika sy ny mitondra ato-taratasy manatona azy araka ny ray hetsy ariary ampidirana ireo ato-taratasy ireo ka afaka 2 andro dia miantso ny taleny ministera andray ireo ato-taratasy ireo. Tsy nahendry azy anefa tamin'ity farany ity fa efa niandrasy fotsiny ny mpitandro ny filaminana. Fa mbola amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany marary saina samy amindrongony mirongatra ny famonoan'olona tsy akisalasala lehilahy iray no ny fanotofan'ny olona tetsy Andohatapenaka io tolakandro io rehefa avy nanindrin'olona maromaro tamin'ny antsy. Olona 3 no tsy maintsy nahiditra hopitaly vokatry ny ratra mafy nahazo azy ireo. Olona 2 hafa kosa no maty nisy nitifitra tany Tomasina. Fanadihadiana ho entin'ny Zora Kotondrina.
tetandotam-pianaka tamin'ny rora sasany tsy fantatra nahazo ninona nahazo ninona ilay rangafa dia tsy nisalasala nanindronantsy ireo izay sendra azy teto amin'ity lalanyity efatra ny voatsindronantsy ity ranamana ity irery no tsy niditra hôpitaly andehanao crédit etsy dia le bandy iny azakazaka avany tonjantsy le dala dia za andeha hoeny amin'ny crédit le dalana nambana miantsy satria voasasiko izy dia tsy nahavoana azy rehefa hitandreo manodidina ny zavatra nataony dia nirohatra ny sambotr'azy izy ireo efa saika maty ny fokon'olona tamin'ny fitsaram-bahoaka ilay nanindronantsy ny avy eo anivon'ny fokotany no niantso avy hatrany polisy raha nitombatomban'ireo tompony andraikitry ny fokotany mamindrongony ilay lehilahy ohatra ny olona tsy tompony tena ohatra ny olona maminy zava-mahadomela fahitana azy satria izy olona fanenany dia nitsondromy azy ary tsaina nefa nambaran'ireo avy fa mahazo azy raha no ady adiny polisy izy ireo teo amin'ny kibony sitratrany no voa an'ireo telo hafa voatsindrona araka ny fanazavana azo avy eny anivon'ny mpitandro filaminana tsy maintsy nahiditra bloky ny roa tamin'izy ireo raha toa kosa ka mbola amin'ny urgence ny iray ilay nanindronantsy ihany koa dia mbola tsabony eny amin'ny hôpitaly no niratra nahazo azy ny roa zany araka ny voalaza efa nampidirina bloky ho atao opération ingrédients satria grave be zany ny ratra nahazo an'izareo fa ndray zany no mbola eo ampitsabona ao amin'ny urgence zany amintsika miteny zao fa olona roa hafa ihany koa no namony ainy vokatry ny tifitra nahazo azy ireo tany amin'ny tanàna ny Tanamakoho tao Toamasina raha nambaran'ny mpitandro filaminana any atoerana olona efatra izy ireo no sosotro tamin'ny bara iray rehefa mipaikany tamin'ny iray ora latsaka fefa maraina dia nandao ilay toerana izy ireo fotoana vitsy tao reunion nefa dia miverina ny roa tamin'izy ireo ary ny tifitra izay sendra azy teo amin'ireo toerana nisotrotro ny toaka ireo efa eo ampelantanan'ny polisy anatoerana ny raharaha ankehitriny misaona ny tontolon'ny zavakanto nodimandry androany ny mpanakanto Zeze Mahanory ity mpanakanto ity izay isan'ny namiratra tamin'ny fotoanandro ny mpiangaly ny Rakayamba sy Basesa ary isan'ny niavaka tany amin'ny faritra Tsinanany Nosy isan'ny hira nampalaza azy ilay mitondra lohateny hoe mainty aho sy ilay rakira poraka ny tarika Zeze sy Nono Mahanory no isan'ny nampalaza azy tany amin'ny taona 1790 ny hiran'izay novelomin'ireo mpiangaly Kayamba maro taty aoriana neto amin'ny fahita lavitra Koly TV sy ny onjam-pekolo FM moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny mpanakanto mindosy ny fahafatesany iny. Fa tahaka ny mahazatra hamaranantsika ny fampahalam-baovao maresaka avy any ivelany fanatotoloana sy ny teknôlôjia avo lenta isan'ny miavaka sy nandrombany Dr Ancchien ny larana voalohany maneran-tany tamin'ny lalao jeu vidéo anisan'ireo Nintendo nahazony ny isa hatramin'ny iray tapitrisa 7-10 ora na 2 andro mahery no nahazony io salan'izy io zava-bita vaovao misoratra anatin'ny bokin'ny Guinness 4,2. Teratany Amerikanina, teraka tany Taiwan ny Ancchien, nanomboka teo amin'ny faharoa taona no nipetrahany tany Amerika, manam-pahaizana amin'ny sehatra ny fandidiana, 17 taona ny lehilahy ary fantatra amin'ny fitsaboana ny endrika amam-bika ny vehivavy any ivelany. Ny fandidiana ny ozatra miketrony eo ambany maso ny kibo ny tena mampiavaka azy. 7 taona lasa izay no nanomboan'ny lalao Nintendo. 7,7 alina ny elanelany nandresen'ny teratany Amerikanina ny tanany larana voalohany teo amin'ny ity lalao ity ny taona 2012. Billy Mitchell hatrany fahazazany ny tiany taranja matematika sy informatika isa nanamora ny fidirany teo amin'ity sehatra ity ka nahazoan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny fahazonany isa betsaka indrindra izay mananika ny 7,3 alina sy 1 tapitrisa. Donkey Kong, sokajina Nintendo, miforona ny taona araka amin'ny 7,700. Araka ny nambarana, tsy mametraka Donkey Kong ao amin'ny birao fiasana izy ary tsy mandany fotoana ela amin'ny fanaovana izany na dia teo aza ny fitiavana amin'ny lalao. Hainy tsara ny mandamina amin'ny fotoana tokony asany sy ny fialam-boly tokony ataony. Samy hafa kanefa hainy ny mandrindra tsy mametraka izany amin'ny toerana. Raha ny tantarany, mpianatra nivoaka tao amin'ny Université any Harvard Donkey Chan. Nanintona azy teo amin'ny 17 taona ny lalao The King of Kong ahitana gidro mifanandrina amin'ny Mario. Nafinaritra azy ny famoronana Italo-Amerikana ity na teo amin'ny lafiny teknika na ny endriny lalao. Nanomboka teo ny fifantohany sy ny tadiny paikady feno ahazonany isa betsaka indrindra. Tratra ny fanamby tao anatin'ny 2 andro mahery na 7-10 ora no namitany izany raha toka 3 andro no namitany ilay tompon-daka maneran-tany tamin'ny taona 2012 farany teo. Isa nahazoany diplôma Guinness 4,2 izany. Ny lalao console na jeu vidéo tahaka izao izay sarotra ary tsy mety vita hatramin'ny farana na ihany koa tsy mety tonga amin'ny dingana famaranana. Fialam-boly isan'ny mampitatra ny saina saingy ilaina fifehezana indrindra ho an'ireo ankizy.
efa miditra ao anatin'ny telo volana fahatelon'ny tao-pianarana telo ambin'ny folo sy roa arivo efatra ambin'ny folo sy roa arivo ihany koa ny mpianatra amin'izao fotoan'izao ka ilaina ny mifantoka amin'ny fanadinana fifindra-kilasy. Tapitra omaly ny fandarana mamami izay nokarakaray ny fahitalavitra Cool TV sy ny onjapeo ny Cool FM isaorany etony ireo mpiara-miombonantoka mpikarakara ary ny mpanoana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosany ny fandarana iny mampanantena ny mpankafy sy ny mpanaraka ny fahitalavitra Cool ny tompona andraikitra fa anolotra fandarana afinaritra toy ireny anomezana fahafapo antsika rehetra any an-tokantrano any. Aorian'izao fampahalalam-baovao izao no narahinao ny fandarana almanaka fa eo ihany koa ny fandarana ny tanànantsika. Azadonina ny manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sy sasany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny tianio ity isaorana ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko.